Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Tsy vahiny amin'ny malagasy ny voasoratra ao amin'ny baiboly. Nanala ny tsiny Paoly teo ampandraisan'ny fitenenana. Araka ny voasoratra ao amin'ny asana apôstôly toko faharoa amby roapolo andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ry rahalahy sy anareo ray, eny ny tena lahatra aminareo hanala ny tsiny ny tenako. Fomba malagasy koa izany. Tsy misy zava-miafina ao amin'Andriamanitra. Araka ny ao amin'ny Korinthianina faharoa toko fahadimy andiny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba handraisan'ny olona rehetra izay zavatra nataony tenany dia arak'izay nataony na tsara na ratsy. Ninona malagasy koa izany? Kristy anefa no tena fahamarinana. Tsy aleo ve atolotra ho azy ny firenena e? Vavaka isika. Kristy eo tsy lavitra ny fomba fisainanao ny fisainanay malagasy, koa mandroa Jesosy eo tonga soa ianao eto Madagasikara. Amen. Mandrapiona tompoko.